Bonjour daholo tsika rehetra. Fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana indray ho amintsika rehetra. Soranan'ny tompo indray mbola meny an'izao andro an'izao tsika fa tsika miara-mandinika sy mianatra ny tenin'ny tompo manohy ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Mananteny ao fa mba salama daholo tsika ny tokantrano any ary misy ny tsy salama dia mirary fahasalamana. Eo ihany koa moa zany dia mitora-mavaka ihany koa tsika ho an'ny tsy salama zany rehefa ao anatin'ny fotoam-bavaka. Ny lesona izay niresahantsika farany dia efa namarana ny tomboka sy fahadimy zany tsika dia efa niditra ny tomboka sy fahaenina. Inona ny zavatra hitantsika eto anatin'izay tomboka sy fahaenina izay? Fa raha teo amin'ny tomboka sy fahadimy ny zavatra hitantsika zany hoe nisy fitsaran'Andriamanitra teo. Ny antso ireo novonona no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Nitaraina tamin'Andriamanitra. Inona ny antso? Hoe ny rahan'ireo izay novonona no ny tenin'Andriamanitra izy sy ny filazana azy. Ny rahan'izy ireo izay nalatsaka teo ambanin'ny alitara. Dia ireo no mitaraina amin'Andriamanitra. Ka inona moa ny hevitra le hoe raha dia efa nianarantsika teto hoe fanahy io. Satria hoe ao anatin'ny rano misy ny aina. Dia ireo mitaraina ohatran'ny tamin'ny andron'ny Abela zany. Da tsy hitantsika hoe nitaraina tamin'Andriamanitra ny rahan'ny Abela hoe ny rahan'ny rahalahinao izy henoko mitaraina amiko avy amin'ny tany. Zany hoe le aina zany. Dia ny zavatra hitantsika nefa dia mitaraina zany ireo le novonona no tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy hoe mandra-pahoviana no hitsaranao ny rahanay amin'ireo mponina ambonin'ny tany. Satria ireo no namono anazy zany. Dia Andriamanitra mbola tsy niteny hoe oviana ny tonga izay fitsarana izay. Fa Andriamanitra zany misy rehefa manao fitsarana izy dia mizara roa azy le fitsarana. Izy ireo nefa mifameno zany fa tsy hoe misaraka ihany koa fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Dia ny zavatra ataon'Andriamanitra dia hoe nasen'ny niala sasatra kely izy ireo aloha dia nomeny akanjo fotsy. Izany hoe no hamarin'Andriamanitra izy ireo. Dia tapitra teo ny tomboka sy fahadimy. Niditra amin'izay tsy ary le tomboka sy fahaenina. Zavatra hitantsika teo amin'izay tonga amin'izay le fitsarana ireo izay nampahory le vahoakan'Andriamanitra. Ireo izay namono ny marina tety ambony tany tonga amin'izay zany ny fitsarana azy ireo. Ka izay le tiako tenenina hoe ny an'Andriamanitra zany misy fotoana ny zavatra rehetra. Raha ohatra araka atao hoe tonga dia hoe haringana daholo ny ratsy fanahy ohatra hoe tonga ny fitsarana. Natsika zao ara izay meno ny tenin'Andriamanitra. Tsy nge taloha koa tsy nalala ny fahamarinany. Ka raha tsika eto anatin'ny tsy fahalalana izay ara hoe tonga ny fandringanana ohatra hoe haringana. Anisan'ny maty tsika zany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra mbola nahinontsika n'izao fampianarana izao mba tsy nandringanana antsika koa satria Andriamanitra zany mahalala ny fotoanany. Ka na dia nitaraina ary olona maro hoe mandra-pahoviana. Ohatra reto manao ny marina ety ambonin'ny tany rehetra. Ampahoriana, ampijaliana, taraina. Hoe ahoana? Fa nga Andriamanitra tsy misy ianao dia avelanao mijanona ohatr'izao ny ratsy, manjaka ny ratsy fanahy. Izy no mitondra anay eto, izao ny zavatra misy. Manao taratasy ny fanjakana ianao dia mijaly. Fa zany rehetra zany dia izao hoe avelan'Andriamanitra mitranga zany. Arak'ilay tenintsika eo Andriamanitra mametraka n'iny mameno masoandro ho an'ny ratsy fanahana ny tsara fanahy. Mameno ranon'orana ho an'ny ratsy fanahana ny tsara fanahy. Fa tonga ny fotoana dia tonga izay fitsaran'Andriamanitra izay. Ka eto amin'ny tomboka sy fahaenina zany zavatra hitantsika dia izao hoe tonga ilay fitsarana n'inona. Ireo ratsy fanahy zany tonga amin'izay ilay fitsarana. Ka amin'ny fotoana iny io fitsarana io zany dia amin'ny fiaviany zanak'ondro zany vao tonga io fitsarana io. Ka io tsisy malala zany. Na ny ora na ny fotoana Andriamanitra iny malala anazy io. Ka niresaka zany tsika bebe kokoa mikasika an'izay amin'ity an'io ity mikasika ny fitsarana ny ratsy fanahy io izany. Hivavaka ary tsika metraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay rehetra amin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra raha efa mbola nomenao fotoana izay ahafahanay hiara-hianatra sy andinika ny teninao eto. Mampianara anay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa voninkaino izay vahoakanao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha io fa amin'ny fanahinao irery ihany. Araka ny teninao hoe mangatady omena ianareo. Manonona dia ovahana, mitadiava dia hita. Ko dia mangataka izay iray ny irotsahan'ny fanahinao aminay. Anamasina anay sy tantanay ho amin'ny marina rehetra. Misy milaza manambara manao hoe zany fanahy zany tsy mila angatanay intsony. Kanefa ny teninao dia manambara manao hoe ny famohan-kevitry ny faminaniana dia avy amin'ny fanahy
no mitenenan'ny olona rehetra zany aloha teny mpanomponao zany ka ahoana moa no afahana mitondra ny teninao raha tsy ny fananao no miasa ao anatinay ahoana no mantarana ny sitraponao raha tsy ny fananao no miasa aminay karaka ny tenin' Jesosy io mangata dia omena ianareo dia mangataka izay raha io aoka reny ifanahinao hirotsaka aminay mifahafenoana ampianatra anay ny marina rehetra hitantana anay ahafantaranay ny sitraponao ary hitantana anay ihany koa mba ahafahanay manaraka ny sitraponao ka dia midery anao zay raha mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao mpanomy tsy mahasoa ihany zay ary tsy matoky eto anatrehanao ary dia mifona raha io eto anatrehanao zay iameloka isy ny tsy fahamarinana rehetra mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny rahanao zay rehetra ireto ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao zay Kristy ho afaka amin'ny eloka rehetra ary eo ka ny fanahinao hitantana anay ho marina rehetra ary marina anafaka anay tsy andevo raha kofiny rahanao Jesosy izahay rehetra ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetrany noho ny amin'ny rahanao soa raha kofy amin'ny rahanao ny fampianarana tsy anasitana fahefanana dia kely azy ary eo ka ny anjelinao Jehova hitoby manodidina anay sy hitoby manodidina zao fampianarana ny teninao zao na ny fifandraisanay mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely azy ary eny Andriamanitra ho an'ireo izay tsy salama ny tokantrano dia tsaronay mbavaka eto izany ninona arety mahazo azy ireo na mety aretina ndoha izany na aretina tratra izany na asma izany na sinizita izany na covid izany na resaka hoe tapaka izany na mioritra izany na resaka hoe misy ratra any anatin'ny vatana any na mety misy cancer tompo ny ninona tompo mety aretina zay mahazo ny rehetra any zay mampandamaka ny rehetra any ka tsy mahatafarina azy ambony fandriana zay mifamarary azy mandritra ny fotoana maro dia io tahaka n'ilay lehilahy zay teo kaikin'ny rano fisasana izy ka zay mitsofoka ao anatin'izany piscine zany dia sitrany nefa izy na mandeha ao za tsy vitany akory dia hoenao Jesosy mantsy an'io lehilahy io zay narary nandritra ny 80 taona teo sitrana va ianao dia hoy izy manao hoe dia ho sitranao izy fa so raha mitsangana mba andeha hitsofoka ao anatin'io rano io mba hanasitranao izy dia tsy mba misy mibatako ary raha efa tonga ao dia efa feno olona ao anatin'ilay rano Jesosy io no ny teninao manambara manao hoe makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretina fa izao no nomenareo fitsarana hoentinay eto anatrehanao Jesosy io ny entanay ny rofinay ny aretinay rehetra raisy Jesosy ny aretinay raisy Jesosy ny fahalemenay raisy ny tsy fahamaterahanay eo ampelantananao Jesosy no ametrahanay ny olanay ny problemanay rehetra ny aretinay rehetra ny fahorianay rehetra ny fijalianay rehetra raisy Jesosy io zany rehetra zany fa rainao no mitondra izany teo maivana izahay ka dia meteza Kristy io anasitrana anay nenao noho ny amin'ity akapoka taminao meteza Kristy io anafaka anay amin'ny fahalemenay nenao noho ny amin'ny herinao sy ny fahefanao fa raha ny zanaka no manafaka anay dia ho afaka tokoa izahay meteza Andriamanitra ho efa nieny vavaka ianao ny an-danitra dia raha inasakalazaina ny anaranao raha io mena voninahitra ianao hatramin'izao mandrakizay dia meo anay ity tokantrano ity ny finoana fa hainao ny zavatra rehetra satria tsisy zava-mahagaga zay tsy hainao tompo halleluia halleluia voninahitra ny eo an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay fa ianao kosa ilay ratsy satana dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay eto tokantrano ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana ianao fa levonina ianao noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy lasa ny afo mandevina ny satana sy ny asany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy rafy satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry tsy manan-kery tsy manam-pahefana tao tokantrano tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fahasalaman'ny tsirairay avy fa efa levon'ilay ratsy
noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazay ny naranao. Mena voninahitra ianao raitra amin'izao mandrakizay. Eny Tompo, dia mitenena ray io ianao amin'ity maraina ity. Fa vonikeny izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany ray tao anatrehanao. Alleloia. Amen. Dia isaorantsika amin'ny Tompo lehibe nahafahantsika hoe niara-ny vavaka. Fa zava-dehibe loatra zany hoe fiaraha-mivavaka zany. Ary ny fivavaky ny marina hoy ny tenin'Andriamanitra no mahery indrindra zany hoe tena misy puissance zany io vavaka io zany. Jesosy koa dia miteny nanambara manao hoe miambenaka mandrakariva ka aza mitsahatra hoy izy. Zany hoe zavatra ny ampianarin'ny Tompo antsika zany izy. Iverina ary tsika ny amin'ny lesona. Dia eo zany ny zavatra niresahantsika rehefa niresaka ny tomboka sy fahadimy zany tsika. Dia ny zavatra hitantsika tao dia mikasika an'iza fotsiny, mikasika an'ireo izay nampahoriana noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ary ny fitsarana izay nataon'Andriamanitra teo zany dia izao hoe fanamarinana azy ireo no nataon'Andriamanitra satria nasiana niala sasatra izy ary mena-akanjo fotsy lava izy ireo zany. Mandra-pafenino ny isan'ny mpanompo sy hovonoina tahaka azy ihany koa izy ny tenin'Andriamanitra. Niditra indray tsika tamin'ny tomboka sy fahininy dia ny zavatra antranga tonga ihany koa ny fitsarana. Fa ny fitsarana indray zany mikasika eto dia mikasika ireo izay nampahory sy namono ary nampijaly ireo izay nitazona ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ary mitsara zany Andriamanitra eto ho amin'izy amin'ny mponina ambonin'ny tany. Ary le fahatezeran'Andriamanitra dia miatra amin'ilay mponina ambonin'ny tany zany eto. Ho an'ireo izay nampahory ny marina, ireo izay namono an'i Jesosy Kristy, ireo izay namono ny apôstôly, ireo izay nikapoka azy ireo izay naniratsiran'Andriamanitra, ireo izay miteny langa ihany koa ny anaran'Andriamanitra nefa tsy nampitenenan'Andriamanitra akory, dia miteny langa. Hatramin'izao dia mbola mitohy ihany zany. Ho an'ireo mpaminany sandoka zany eo anatin'izany daholo. Hatramin'izao mbola misy zany fampahoriana zany ho an'ny olon'Andriamanitra, ho an'ny manao ny marina. Tonga zany fitsarana zany amin'ny fotoana io zany. Ka io fitsaran'Andriamanitra io zany dia tsy afaka sarahana ireo fa miaraka zany complémentaire zany ireo. Ilay hoe Andriamanitra manino manamarina ho an'ireo izay nanao ny marina. Andriamanitra kosa tsy manamarina ny meloka fa mitsara amin'ny izay mpanao ratsy amin'ny fotoana izay tsaran'Andriamanitra azy. Satria tsika mantsy mbola mitaraina ake amin'izao hoe raha misy Andriamanitra maninona ny misy zao fahoriana miatra zao. Maninona raha makany amin'ny tribonaly ianao dia manao ny meloka indray ny afaka fa ny manao ny marina indray no ampidirina ny amponja satria ny manao meloka manana vola. Maninona ny misy mpitandro filaminana, izy izay tokony hanao ny marina indray, izy indray no mangataka goûter. Daholo zany aiza ny marina amin'izany. Miditra birao ianao, mangataka goûter daholo ny gauche à droite. Ahoana tsy afaka manao zavatra zany ianao fa tsy maintsy manome kely zany ianao. Aiza le rariny. Dia mitaraina ianao amin'Andriamanitra ahoana zany Andriamanitra. Tonga koa ianao any an-tanàna, alain'ny olona kely ny taninao, ny fanananao. Fahoriana nge zany, miatra zany. Dia ianao no manao ny marina ianao. Dia Andriamanitra ho mandram-pahoviana ny mbola iainana ohatr'izao. Nisy oviana ny maly ny eno ny sira evangelika iny ny enoko. Dia misy mpihira io zany. Mpihira amin'ny teny frantsay moa ilay izy zany dia manao t-shirt ilay vehivavy. Dia hoe ny zavatra teneniny tamin'ny teny anglisy ny tenenan'ilay izy fa adikako amin'ny teny frantsay ilay izy hoe tonga adingo amin'ny teny gasy, adingo amin'ny teny gasy ilay izy hoe Andriamanitra vonjeo zao tontolo izao. Na hoe vonjeo ty tany ity. Zany hoe miandrandra zany hoe ovian'Andriamanitra. Dia fanontaniana mipetraka dia io Andriamanitra izay topontsika hoe dia tsy maheno ve izy dia izy ve tsy mahalala an'izany. Fantatr'Andriamanitra nge zany. Ary na ny zavatra ratsy misy ary Andriamanitra mahita tsara ny zavatra ratsy misy. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra fa raha ny fahatezerin'Andriamanitra raha piarina oko nga misy voavonjina ny raina amintsika izao azy. Fa mbola n'olom-boavonjina mbola mahatoy izao atsika. Fa tsy hoe Andriamanitra tsy miheno fa Andriamanitra zany vao efa Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Ary eo pelantanan'Andriamanitra zany fantan'Andriamanitra na ny fotoanany. Jesosy Kristy rehefa niteny dia izao ny tenen'i Jesosy hoe tsisy mahalala na ny ora na ny fotoana hozy izy enina
na ny zanaka aza ozy izy tsy mahalala an'izany fa nyray ihany no mahalala an'izany andriamanitra zany hoe pelatanan'andriamanitra zany io zavatra io fa ny zavatra ataontsika maha kristianantsika de zao mila manana faharetana mila manana fanetretenana de mafy ara le ady atrehana zany de mila manana an'izay faharetana zay zany de le zavatra ataon'andriamanitra io zany mikasika le resaka hoe le fitsarana anankiroa voalazantsika teo voalohany zany le hoe andriamanitra inona namonjy zay nanao ny marina ary nanamarina azy ireo andriamanitra faharoa manaraka am'izay andriamanitra ihany koa maninona tonga am'izay ny fahatezeran'andriamanitra izy am'retiponina ambony tany zay nampahory ny marina zany sy nanao zay ratsy teo anatrehan'andriamanitra de tonga ny fitsarana azy ireo ka ireo zavatra anankiroa ireo zany de mikasika an'inona izy ireo mikasika ny famonjena daholo izy ireo de inona le mahakasika ny famonjena teneninao anatin'ireo anankiroa arak'le teneny teo hoe voalohany de zao hoe mamonjy ny marina andriamanitra faharoa manaraka an'izany rehefa mamonjy andriamanitra de zao tsy maintsy fongoran'andriamanitra daholo ny zavatra rehetra zany hoe ity tany ity zany zay iainantsika am'izao vanim-potoana iainantsika zao de zao feno fahalotona sy feno faharatsiana ary ny mpanota no mipetraka eto zany tsy hoe zany hoe misy marina eto zany fa ny akabeazany zany de zao hoe mpanao ratsy daholo ny akabeazany de ny zavatra misy anefa de zao mba hahafan'andriamanitra zany satria tsy tsika olombelona ihany zany novonjeny tenin'andriamanitra koa milaza an'izay fa na ny zavaboarin'andriamanitra rehetra ara de miara misento sy miara mitaraina ary manantena ny fiaviany zanak'olona ozy izy satria miandra an'izay hoe fitsaran'andriamanitra zay zany ka rehefa tonga io fitsaran'andriamanitra io zany zay mantsy nyfaniritsika koa tsika reheohatra hoe petraka eto ambony tany de maniritsika hoe mba oviana resorin'andriamanitra daholo re tsy ratsy eto fa de ny ratsy foana ve no manjaka ka zay mihitsy le fitsaran'andriamanitra zany zay mihitsy le famonjen'andriamanitra zany hoe tsy maintsy fongorana daholo zany ny ratsy rehetra ny fototry ny ratsy rehetra ary le ratsy io nefa n'zao efa tonga hatrany amin'ny zavaboary izy io ka rehefa amonjy tanteraka zany andriamanitra de tsy maintsy esoriny daholo ny ratsy rehetra na olona io na satria efa mifindra trany amin'ny biby io mifindra trany amin'ny tany io de tsy maintsy manina ho diovin'andriamanitra daholo zany rehetra izany zany hoe mba hahafan'andriamanitra mamonjy tanteraka zany de ozy ny teny soratra masy manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra izany hoe izao zavatra hitantsika zao zany hoesorin'andriamanitra tanteraka zany hoe misy bouleversement zany tsy haiko le mandika an'le hoe bouleversement amin'ny teny gasy hoe tena misy fanovana tanteraka zany de ao anatin' rehefa misy ny fanovana zany ohatrany hoe manao trano zany ianao ohatrany hoe mampiry trano ianao de mikorotana ambony ambany le trano de rehefa mampiry trano ianao de averinao amin'ny toeranao alaminao daholo izy tsy maintsy misy zany ohatrany hoe misy fanakorotanana tanteraka zany vao mamerina azy amin'ny loniny tanteraka ianao satria diovinao aloha izy ohatrany hoe mampirina latabatra zao anao de diovinao le latabatra de esorinao daholo ny zavatra eo amboniny eo zay esorinao daholo zany ny fako sy ny loto rehetra de diovinao de ataonao zavatra madio no mipetraka eo na amin'ny etazery ohatr'izay ihany de tsy maintsy misy zany zay famaofaoana be zay zany zay vao hoe tonga am'le fanavaozana tanteraka de ao anatin'izay le hoe fanavaozana zay zany de misy fampanantenana zavatra inona zavatra vaovao ka ao anatin'le fanavaozana de zao hoe fanesorana ny zavatra rehetra taloha zany hoe zao zavatra hita masotsika rehetrarehetra zao zany zay nylovatsika hatramin'ny razam-be atsika tany aloha tany fanesorana n'izany rehetra zany ary fametrahana zavatra vaovao zay zany le izy ka raha monjy zany andriamanitra de tsy maintsy manao an'izay tanteraka esoriny daholo no ny zavatra rehetra l'ancien ordre des choses ozy izy ny lamina taloha rehetra nisy esoriny zay ny rafitra taloha rehetra nisy fa mametraka inona izy mametraka rafitra vaovao zany andriamanitra ny zavatra hitantsika de zao potika izao tontolo zao no ny fahotany zanak'olombelona ary ny fahotan'ny olombelona de zao hoe ny ampitana kay izy zavatra io arak'le nyresantsika teo ny ampitana kany amin'ny zavaboary izy io satria ny olombelona zany de zao miankina amin'ny zavaboarin'andriamanitra ihany koa ny zavaboary zany de mifampiankina zany ny zavaboarin'andriamanitra ny olona miankina amin'ny rano amin'ny voa amin'ny hazo amin'ny rivotra mifampiankina zany zay zavatra zay de
zay zavatra namboarin'Andriamanitra zany mifampiankina zany ireo ka rehefa nanota ny zanak'olombelona dia inona ny zavatra nitranga niparitaka tamin'ny natiora ihany koa zany tamin'ny zavaboary ny fahotana ny zanak'olombelona ka na fahotana ara-moraly na fahotana ara-pivavahana io zany ny ara-moraly moa zany dia mety azontsika inona mety ara-moraly ny zavatra hitantsika mety hoe ara-moraly fahotana ara-moraly dia ohatra hoe resaka mangalatra resaka famonoana olona resaka fijangajangana resaka zavatra favetavetana maro samihafa zany fahotana ara-moraly zany fa fahotana ara-pivavahana indray dia zao lasa manompo hazo ny olona lasa manompo vato ny olona lasa manompo rano ny olona lasa manompo masoandro ny olona zany hoe ny zavatra ataontsika olombelona zany na ara-moraly io na ara-pivavahana dia misy fitraikany ihany koa izy amin'ny zavaboarin'Andriamanitra satria rehefa manota ny zanak'olombelona rehefa nanota ohatra ny zanak'Israely dia rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra dia miatraika amin'ny zavaboary zay zavatra zay ahoana moa zany eny miatraika zany tonga ihany koa zay zavatra zay amin'ny tanàna misy azy amponina miara-mipetraka amin'io ary rehefa tonga iny loza iny nga izy ihany mahazo ny loza fa ny biby miaraka amin'io voany iny loza iny daholo jereo fotsiny nge zavatra anankiray inona ny zavatra nataony Adama dia jereo ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra Genesis 3:7 sy 8 rehefa nanota Adama sy Eva dia inona ny zavatra nitranga io le zavatra tiako tenenina zany hoe mipaka zay zany azafady tsy hoe miatraika fa mipaka zany mipaka amin'ny zavaboary le izy jerentsika atao amin'ny Genesis 3:7 dia vakitsika ny 7 sy 8 amin'ny anaran'i Jesosy aroko izy tamin'ny Adama satria efa nihain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany dia voaozina ny tany noho izay nataonao tany tsy nanin'io nga ny tany nanota sa nanino fa vokatry ny fahotana nataony Adama dia le tany ny lasa voaozina ahoana izy dia voaozina ny tany noho izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary anilotsilo sy hery ho anao izy zany hoe le tany lasa anilotsiro sy hery ho anao zany hoe tsisy tsilo zany taloha tsisy hery inona ny zavatra misy le fenkriatrala feno zavatra ngazangazana anilotsiro sy hery ny tany noho ianao voaozina ny tany zay loha zany mipaka amin'ny zavaboary zany le fahotantsika zanak'olombelona inona ihany koa ny zavatra nisy taorianany Adama rehefa tonga tany amin'ny andro Noa dia ny fahotan'ny zanak'olombelona ihany koa nitarika inona nitarika fandravana ny tany satria tonga ny safidrano nandringana ny mponina rehetra teto tany sy ny zavaboary rehetra nalefa n'Andriamanitra ny rano avy any an-danitra vokatry ny inona vokatry ny fahotan'ny zanak'olombelona toko 4:5 ka hatramin'ny 7 Genesis toko 4:5 sy 7 mantsy Genesis toko 4:5 sy 7 dia inona ny teneniny eo 5 ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro dia 7 dia hoy Jehova ary iako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba amin'ny voromanidina fa nanenina no nanaovako azy ahoana izy ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ary izay fisainany rehetra amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro tena hoe lasa ratsy ny olombelona zany vokatry ny fahotana satria niditra ny olona ray nidiran'ny fahotana dia nipaka tamin'ny taranaka rehetra zay fisainany ratsy ihany mandritry ny andro izy iny jerentsika manodidina antsika fotsiny dia hitantsika mihaino vaovao tsika dia efa henontsika karazana crime amin'ny vaovao henontsika io dia ahoana izy vokatra n'izay fahotana zay
dia iza no tsy ny olona ihany no aringan'andriamanitra fa inona koa no arongan'andriamanitra andiny fafito dia ho jehova aringako tsisy ambonin'ny tany ny olona zay ny fironiko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba amin'ny voromanidina ny biby ny naninina ny biby mandadina mikisaka ao izy mba amin'ny voromanidina ny biby mandady ho vonon'andriamanitra vokatry ny fahotany zanak'olombelona zany lozange zany zany hoe mipaka zany amin'ny zavaboary le fahotana zay ataony zanak'olombelona jejereo amin'izao fotoana zao ny zavatra misy inona ny zavatra misy vokatry ny fahotany nataontsika ny commerce mondial io tsisy fitsaharana ny fitrandrahana ny zavatra ny arena kibon'ny tany any fitrandrahana petrolina fitrandrahanareo mine isan-karazany any ambanin'ny tany any vokatra n'izany ny fanaovana plastika sy ny zavatra maro samihafa ny fandoroanan'ireny déchet ireny anatin'ireny usine ireny gaz carbonika mivoaka manimba ny couche d'ozone sy ny zavatra maro samihafa ny énergie ampiasaintsika ny gaz ny centrale nucléaire ny rehetrarehetra ny sakafo any amin'ny grande distribution reny zay atao zay le ny zavatra rehetra zao industrialisé daholo zany dia atao amin'ny masy le izy atao be de be de be de be de be de be de be troanao nge ny tany amin'izany tsisy fitsaharana simba ny tany vokatra n'izany rehetra zany dia azagady amin'izao fotoana izao raha tonga ny réchauffement climatique zany tonga ny lasa misy hafanana be tonga dia efa tonga io hafanana io dia mivadika daholo ny zavatra rehetra mitsimbadika daholo ny zavatra rehetra dia iny simba ny tontolo iainana simba ny rivotra iainana miapaka amin'ny fahasalamana zany misy efeny be amin'ny fahasalamana zany satria efa zavatra toksika ny zavatra iainantsika ny sakafo antsika tsy zavatra normal intsony efa mifangaro any koa simba daholo ny zavatra rehetra izany dia ahoana ihany koa izy jereo tsara nge dia eto indray hitantsika teo hoe ny zavatra hitantsika teo dia hoe anily tsirosiry ny tany ozy izy voaozina ny tany dia hitantsika hoe rehefa tonga ny fandringanana dia hoe aringako koa ny voromanidina sy ny biby mandadina mikisaka fa eto izy amin'ny toko fahenina ihany koa dia zavatra teneny eo amin'ny 9:30 sy ny 3:10 tsy vitan'ireo biby mandadina mikisaka na ny voromanidina ihany no aringana rehefa tonga le safitrano fa jereo tsara le 9:30 ka hatramin'ny 3:10 izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary simba ny tany teo anatren'Andriamanitra sady eny-doza zany hoe simba ny tany ohatran'io zavatra hitantsika zao ihany ny zavatra nisy koa zany tany aloha dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany ary hoy Andriamanitra taminy hoa ny farany nofo rehetra efa mbio anatrehako satria efa eny-doza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho eto zany dia teneny mihitsy ho aringako ny olona fa ho aringako koa ny tany ozy izy ho aringana azy ambanin'ny tany aho zany hoe fongoran'Andriamanitra tany zay namboarina io zany dia izay mahatonga azy misy faminaniana any amin'ny Isaia mpaminany milaza hoe indro anao lanitra vaovao sy tany vaovao zany hoe ty tany misy atsika ty zany rehefa ho avaozina dia hoe anao tany vaovao Andriamanitra fa tsy zao tany zao ho aringana ny tany dia zavatra efa nisy ihany koa zany tamin'ny andron'ny Noa izany inona koa ny zavatra nitranga mijery sika zavatra efa nisy zany zavatra resahantsika eto dia io zavatra efa nisy io zavatra hiatra amintsika koa zany io aneriana zany dia ny zavatra teneniny koa tao amin'ny Sodoma sy Gomora inona indray koa ny zavatra nisy tao Sodoma sy Gomora vokatry ny fahotany Sodoma sy ny mponina tao Gomora zany dia zavatra nisy tao dia zao hoe nipaka tamin'ny lanitra ny fahotany zanak'olombelona ary efa nipaka tamin'ny lanitra fahotany zanak'olombelona dia nampilatsaka hafa avy any an-danitra Andriamanitra nandringana ny tanàna io zany zavatra vokatry n'inona zay vokatry ny fahotana zay le tanàna tsy naninona fa le mponina taona dia naringana hatramin'ny tanàna dorana tamin'ny hafa Genesis 9:20 jerentsika kely Genesis 9:20 dia ny 9:20 ao izy 9:20 ary hoy Jehova
ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidinao ka izana efa nahatanteraka izany tokoa izy araky ny fitarainan'ny tany, izany hoe mitaraina zany io tany io. Hidinao izy ka iza na efa nahatanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainan'ny tany izy. Izay efa tonga aty amiko na tsia ary ratsy zany dia ho fantatro, zany io mitaraina zany io tany io. Mitaraina io, misofra zany io tany io. Io azo tapahana io sy dorana io any Madagasikara ny dorana mitaraina zany io. Ny fahasimban'ny rano mitaraina zany. Ny biby fiompy mitaraina daholo ny zavatra rehetra. Dia ahoana izy aty amin'ny toko 720, 720 sy ny 720 aloha, toko 720 dia ny 720. Dia hoy izy, fa horavany ity tanàna ity. Zany hoe efa nidina zany Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra tokoa ny faharatsinana izy. Dia tonga aty amin'ny toko 720 zany tsika. Satria arak'ilay voalaza teo hoe ary hoy Jehovah ny fitaraina Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Zany hoe enin'Andriamanitra izy dia nidina mihitsy Andriamanitra nyjany. Aty amin'ny toko 720 amin'izay 720 efa hitan'Andriamanitra izy dia hoy izy, fa horavany ity tanàna ity satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah. Ka dia naniraka anay Jehovah andrava azy, naniraka ny anjeliny zany Jehovah andrava any Sodoma sy Gomora. Dia 420 na zavatra misy. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy tamin'i Jehovah tany an-danitra, dia nilatsaka reny. Ka nandrava ireny tanàna rehetra sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra teo an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Tratra daholo izay teo. Tsisy niangana na nyray ary tonga. Inona nefa ifahotana lehibe izay nataon'ny mponina tao Sodoma io. Dia amin'izao fotoana izao mialatsiny amin'ilay fitenenana fa zany tena mbola fitenin'ny olona zany. Ary amin'izareo zany normalna. Zany resaka hoe misy fomba fitenin'ny olona mihitsy zany sodomita izany. Ino moa zany hoe sodomita zany? Zany sodomita zany ke lehilahy miaraka amin'ny lehilahy. Vehivavy miaraka amin'ny vehivavy. Mandra zany, lehilahy mandra miaraka amin'ny lehilahy, vehivavy mandra miaraka amin'ny vehivavy. Zay miaraka amin'ny biby any ambadika any moa tsy fantatra intsony zany fa zany koa misy zany. Dia nyresaka hoe io zavatra hita misy amin'izao fotoana izao ny zavatra efa nisy tany aloha io. Ary nisy tany aloha efa niravan'Andriamanitra noho ny fisiany. Dia miverina indray ilay izy amin'izao fotoana izao. Dia rehefa tonga izay zavatra izay, mipaka amin'ny lanitra ny fahotany zanak'olombelona zany. Ka hazagaga tsika zany raha manomboka misimba ny planeta amin'izao fotoana izao. Satria Andriamanitra efa andringana zany. Ho avy io fandringanana io, ho avy io fitsarana io. Satria izay ilay zavatra hitantsika amin'ny toko 4 vokatry ny fahotany zanak'olombelona, mipaka amin'ny lanitra ny fahotany zanak'olombelona. Lehilahy sy lehilahy dia miaraka, vehivavy sy vehivavy miaraka. Eken'ny sosiete zany aty a Frantsa dia zao mariage pour tous ny fitenenany. Voaka ny lalàna afaka manambady, ara-panjakana tsara mihitsy. Mandeha ianao any an-dalana eny, mahita ho lehilahy sy mifanoroka. Ahoana ity zavatra ity? Zany ny zavatra misy. Na amin'ny famille eny, na amin'ny fampitatana eny, zany ny zavatra misy. Dia misy koa ilay hoe transgenre. Lehilahy lasa vehivavy, dia vehivavy lasa lehilahy zany. Dia tsondromina hormone mihitsy ilay vehivavy, dia lasa vaky feo izy, lasa tsisy nono izy. Dia lehilahy mivadika vehivavy indray lasa misy nono izy. Dia tsy vitan'izay fa atao opération dia soloina ny sexe anao zany. Dia sexe ana lehilahy iny lasa vehivavy, dia sexe vehivavy lasa lehilahy. Atao opération. Dia zareo manao an'izany inge tena mieritreritra azy ho Andriamanitra mihitsy izy. Iza ny pahary Andriamanitra no nahary antsika araka izay nanamboaran'Andriamanitra. Fa tsika olombelona tsy manaiky an'izay. Fa hovatsika zany le natiora zany. Le natioran'Andriamanitra sy fahasimban'ny natiora inge zany. Simba na ny fotom-pisainana ary. Dia ny zavatra nisy ihany koa taty aoriana. Rehefa hitsofoka tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israelina dia inona ihany koa ny zavatra nisy. Ny mponina tao Kanana dia manao ny fomban'izao tontolo izao hitantsika ity zany. Andriamanitra nefa rehefa nanala ny zanak'Israelina nivoaka avy tany Egipta dia zao ho ampandovako anareo izy ny tany tondra-dronono sy tantelo izay hoentiko hipetrahanareo.
fa zao rehefa tonga any amin'io tany io kosa nareo izy izy dia ho aringanareo ny mponina rehetra ho aminy horoahanareo hiala ao izy. Maninona no mafy be tahaka an'izany le didin'Andriamanitra hoe horoahanareo hiala io izy. Betsaka mantsy no mitsara hoe Andriamanitra nanao génocide. Zany misy mienimeny documentaire dia hoe tamin'ny zanak'Israelita teo amin'ny tany Kanana dia hozy hoe manao génocide ho ny Andriamanitra. Ianao zany hitsara an'Andriamanitra ianao. Fa ny antony nanesoran'Andriamanitra ny mponina tao Kanana dia izay mihitsy. Ohatra tsika amin'izao fotoana zao maninona moa tsika no horohanana, maninona ny ratsy fanahy satria tonga eto amin'ity tany ity mantsy le fitsarana. Ary ny zavatra hitantsika teo efa mivakintsika le teny dia zao hoe verenantsika vakiana kely ngely izy mba hahafahantsika le manana le izy. Vakiana kely alohan'ny verenantsika amin'le hoe mba hoe inona moa zavatra teneny eo amin'le toko fahaenina le tombo-kase fahaenina. Fa fandravana nge ny zavatra misy eo fandringanana ny zavatra misy eo. Dia zao ny zavatra teneniny eo amin'le andininy 12 toko fahaenina andininy 12 dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho rehefa novahany ny tombo-kase fahaenina dia nisy horohorontany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Ajanontsika eo fotsiny olo fahasimban'ny tontolo amin'ny simba tanteraka zany zao zavatra hitantsika izao misy bousculement misy bouleversement ny afindra niala amin'ny toerany daholo ny zavatra rehetra ny esorina daholo misy fandringanana zany misy fandravana zany eo. Vokatry n'inona zay? Vokatry ny fahotantsika zanak'olombelona ny antony mahatonga an'izay zavatra satria le fitsaran'Andriamanitra io tonga io zany. Dia ny zavatra nisy averiko amin'izay le resaka tany Kanana teo maninona ny mponiny Kanana. Nisy mponina tao Kanana nefa io ny asain'Andriamanitra lovan'ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta izy. Fa zao ny mponina tao Kanana dia zao nametaveta ny tany. Ny mponina tao Kanana dia nanao an'ireo zavatra voalazantsika rehetra teo. Feno faratsiana ihany ny fisainany mandritry ny andro. Mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny masoandro izy, mivavaka amin'ny hazo izy. Manatitra ny zanany izy atao fanatitra hodorana. Ho an'ireny Andriamanitra tsy izy ireny. Mivavaka amin'ny rano izy. Mivavaka amin'izany amin'izao fotoana izao nge misy zany zavatra zany. Inona zavatra misy? Raha miteny izao tsika any Inde ohatra mivavaka amin'le hoe le rivière le fleuve, tsy haiko fleuve raha tsy diso le hoe Gange ny anaran'le fleuve. Dia eo amin'io fleuve le hoe Gange io ataon'ny olona hoe divinité nge io dia mivavaka ao izy. Mitondra ny fatiny ao izy, tsy haiko ohatra nisy fotoana documentaire hitako tsy ohatra nataony ambony ohatra ny radio izy dia dorany mihitsy le faty alefany. Tsy haiko tsony moa zany mety diso fa nisy zavatra tahaka an'izay mihitsy. Dia misy rehefa misy ny pèlerinage dia mandro amin'io rano io daholo izy rehetrarehetra nefa io rano io feno microbe feno inona mangatapita iny. Zany nge zavatra tsy izy zany. Zavatra hitantsika amin'izao zany zavatra nisy tany aloha zany. Zavatra raran'Andriamanitra zany nisy tany amin'ny tamin'ny andron'ny Kanana zany. Zany hoe tena ny fahotana tao Kanana zany ohatra ny hitantsika hoe nipaka tamin'ny lanitra ny fahotana zanak'olombelona tamin'ny andron'ny safidrano tamin'ny Noa. Naringan'Andriamanitra. Paka tamin'ny lanitra ny fahotana zanak'olombelona tao amin'ny tanànan'ny Sodoma. Dia naringan'Andriamanitra Sodoma. Tonga ihany koa eto amin'ity tany Kanana ity. Paka amin'Andriamanitra ihany koa tamin'ny faratapony ny fahotan'ny Amorita hozy izy Andriamanitra. Dia rehefa tonga tamin'ny faratapony dia nasian'Andriamanitra naringany zanak'Israely ny mponiny Kanana. Naringan'Andriamanitra ny mponina tao ary ny zanak'Israely no nandova n'inona? No nandova ny tany Kanana. Dia ny zavatra nitenen'Andriamanitra dia zao nareo nivoaka avy tany Egipta. Ny Egyptianina ihany koa nanana ny fomba fiainany sy ny fomba fanaony. Dia hozy Andriamanitra aoka nareo tsy manao ny fanaon'ny Egyptianina hozy izy. Izay nanesorako anareo ary io ka ihany koa nareo tsy hanao ny fanaon'ny mponiny Kanana izay idiranareo. Tena nitenen'Andriamanitra mihitsy zany satria ianao zany le ao amin'Andriamanitra
de iverenantsika am'izay le tomboka sefadimy iza le olona marina ny tarainareo de ireo zay naninona mitandrina ny tenin'Andriamanitra, nanana ny tenin'Andriamanitra sy nanana ny filazanan'i Jesosy. Ireto mpon'Israely reto zany de zao manana ny tenin'Andriamanitra ho aminy reo sy manana ny filazana azy reo. Ka raha hiditra any amin'ny tany hafa izy zany zay idirany tsy afaka ny hanao ny fomba fanaon'ireo mihitsy izy. Ary ny fahotana amin'ny firenena nefa de zao manana ny usaziny izy, manana ny fomba fanaony izy, manana ny andriamanina izy. Tsy afaka hanao an'izay mihitsy ny Israely fa zao tsy maintsy fongorana reny. Ary amin'ny fotoana namongorana an'izay de efa tena mipaka tamin'ny lanitra le izy, nidin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Israely ny asan'Andriamanitra nandravan'ny mponina tao Kanana. De aty amin'ny Levitikos 7:20 izy de zao no teneniny eo. Levitikos 7:20 terentsika kely. Levitikos 7:20 de vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 7. De inona ny zavatra teneniny teo? Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izaho no Jehova Andriamanitrareo. Aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta. Raha n'Andriamanitra zany tsy hanao fomba fanaon'izao tontolo izao mihitsy. Aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonenanareo. Ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo. Ary aza manaraka ny fombany. Aza manao ny fanaony ary aza manaraka ny fombany satria manana ny fombany izy. Tsika malagasy, ny razam-be atsika manana ny fombany. Mbola lovain'ny malagasy hatramin'izao taranaka faramandimy izy be dia be mihitsy mbola mitazona zany fomban-drazany zany. Ny Sinoa manana ny fombany. Ny Arabo manana ny fombany. Ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao samy manana ny fombany ary manana ny fivavahany koa sy ny fomba fanaony rehetra zany izao tontolo izao zany. Fanontaniana mipetraka araka an'Andriamanitra ve zany? De izao no teneniny toizantsika ty amin'ny 7:20 andininy 420 ka hatramin'ny 520. De ahoana ozy izy Andriamanitra mantsy an'ireo fomba fanaon'ny firenena ireo zany. Sy ny fomba fanaony sy ny fombany zany. De jerentsika ny andininy 420 ka hatramin'ny 520. De ahoana ozy izy? Zao no tenenin'Andriamanitra. Mantsy an'Israely, aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany ianareo, zany hoe amin'ny fomba fanaon'ireo firenena ireo zany. Sy amin'ny fombany. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory. Fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisany tenany izay efa horohako eo anoloanareo. Zany hoe ny jentilisa zany mandoto ny tenany amin'izany zavatra zany. Io fomba fanaony io, io fetiny io, sy fanifotsampiny io. Ho antsika malagasy, tsika manao famadihana io. Tsika manao zoro firarazana io. Rehefa manao trano de mangatapitahina amin'ny razana. De rehefa mba misy fianakaviana ireny de misotrosotro kely de tiany anjarany dadabe tsy ampiatsanjoron-tsano ohatra le toka kely. Zany fomba fanao zany, fomba fanaon'izao tontolo izao zany. Fa tsy fomba n'Andriamanitra zany. Betsaka no milaza manao hoe araka ny teneniko farany teto. Za aloha tena kristianina efa za koa tena manao fomban-drazana. Odoy. Mialatsiny amin'ny fitenenana. Fa tsy zany mihitsy. Tsy zany mihitsy. Satria tena rarany aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory. Fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisany tenany izay efa horohako eo anoloanareo. Vokatra an'izany. Zany hoe maloto zany ny jentilisa eo anatrehan'Andriamanitra. Zay manao ny fanaon'izao tontolo izao io. Manao famadihana io, maloto io, milalao faty angeny olona. Maloto io. Mangatapitahina amin'ny razana zany ianao. Maloto zany. Sy ny sakafo hoan'ny jentilisa sy ny fanaon'ny jentilisa maro samihafa dia efa tsy tenenina intsony. De toy izany ihany ilay teny. Ary efa maloto ny tany ka dia mahaly azy aho noho ny elony ary alohan'ny tany ny mponina eo. Vokatry n'ilay fahotan'ilay jentilisa amin'ny fanaony zany sy amin'ny fombany zany dia maninona? Maloto ilay tany iainany eo. Dia rehefa maloto ilay tany dia io Andriamanitra horohako hiala amin'ny tany izy. Satria nandoto ny tany. Nisy ny fandringanana tamin'ny afo, tamin'ny Sodoma sy Gomora.
noroan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hafa izy tonga ny safidrano noroan'Andriamanitra tamin'ny safidrano izy tonga indray teto tamin'ity hoe satria izay mihitsy tenenin'Andriamanitra faminaniana tamin'ny Abrahama manao hoe rehefa afaka 700 taona ozy izy dia ho ampodiko amin'ity tany ity ny zanak'isy ny taranako ao izy mantsy Abrahama. Zany hoe olefako baby any Egypte izy mandritra ny 700 taona fa rehefa afaka 700 taona dia averiko amin'ity tany ity ny taranaka ao izy. Rehefa amin'ny fahafenono izy ny fahotan'ny Amorita izy. Zany hoe rehefa tonga amin'ny faratapony ny fahotana. Ka eto zany rehefa hiditra amin'ny tany Kanana amin'izay ny Israelianina dia efa tena tamin'ny faratapony zany ny fahotan'ny Amorita izay ponina tao Kanana tao. Zareo zany tsy amin'ny majentilisa azy zay mantsy natao hoe jentilisa ny jentilisa dia zay hoe tsy manompo an'Andriamanitra izy fa manao ny fomba n'izao tontolo izao izy. Dia ny zavatra nataony tao zany tena mipaka tamin'ny lanitra satria naloto le tany zany. Andriamanitra horoahako iala amin'ny tany izy ary tsy vitan'izay horoahako ihany fa le tany mihitsy no maninona andohana azy. Zany hoe alohan'le tany mihitsy zany izy. Zay mihitsy ny zavatra teneniny eto. Jerentsika nge ao amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:20 izy miteneny izay hoe alohan'le tany dia izao ny teneniny eo fa izany favetavetana rehetra izany no nataon'ny tompo-tany izay talohanareo fa dia naloto ny tany mba tsy handotoanareo ny tany ka tsy handoavany anareo tahaka ny nandoavan'ny firenena izay talohanareo izy. Ahoana izy izany favetavetana rehetra izany no nataon'ny tompo-tany izay talohanareo ka dia naloto ny tany mba tsy handotoanareo ny tany ka tsy handoavany anareo tahaka ny nandoavany ny firenena rehetra izay talohanareo. Inona moa zavatra hitantsika teo? Zavatra nisy tao Kanana ihany koa zany zavatra nisy tany Sodoma. Zavatra nisy tamin'ny andro ny safidrano. Misainany dia ratsy ihany mandritry ny andro. Sodomita, lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy. Ny zava-betaveta maro samihafa ary aty amin'ny 7:20 ary izy sy ny 9:20 dia teneniny eo satria mantsy le teneniny izany zavatra izany no nataony ka izany no manino izy no androahany tany azy aly eo sy andoavany tany azy izy. Ka inona ry fomban zareo zany? Misy sationany kely fotsiny eto mba andraisantsika ohatra hoe tsy teny miteny fotsiny tsika hoe vetavetana nefa tsy fantatsika ohatra le izy dia andray ohatra vitsivitsy fotsiny tsika zany. Jerentsika kely. Inona zavatra misy eo amin'ny 20:21 dia izao ny teneniny ato. Ary ny olona izay mivily anaraka izay manao azo tsindrin-javatra na izay mpanao hatsarana hijangajanga anaraka azy dia hanandrana izany olona izany ny tavako ka ho fongorako ho amin'ny firenena izy. Ho fongorako ho amin'ny firenena izy. Maninona ny alohan'ny tany le olona zany? Dia vokatra ny zavatra ataony. Ahoana izy? Ny olona izay mivily anaraka izay manao azo tsinjin-javatra reny le dadarabe reny, reny piskidy reny, reny cartomancienne reny, reny voyante reny manao azo tsinjin-javatra reny, manao hatsarana reny dia mangataka any dia hoe ahoana ny an'izao dia izao ny tenen'ny dadilahy sy neny dia miantso fanahy io, miantso tromba reny, mpiantso tromba reny manao tsinjin-javatra reny ozy izy. Na izay mpanao hatsarana hijangajanga anaraka azy, zany hoe fijangajangana zany no fanaovanao an'izay zavatra zay. Dia hanandrana izany olona izany ny tavako izy Andriamanitra ka ho fongorako tsy ho amin'ny firenena izy. Zay no mahatonga azy voaroaka nge, ho fongorako tsy ho amin'ny firenena izy. Dia teneniny ihany le izy. Andininy 7 le fanaony zao tontolo zao zany io sy le fombany zany io hitantsika teo resaka hoe fomba resaka fivavahana. Andininy 7 inona zavatra teneniny io zao? Fa na iza no manozona ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa nanozana ny rainy sy ny reniny izy. Ny rano dia ho aminy ihany. Firifiriny zany tsy manaja ray sy reny sy manosy ray sy reny zany manalika ray aman-dreny, mangalatra ny ao tranony ray aman-dreny mihitsy ary. Dia rehefa tsy manome vola azy dia darohany mihitsy ny ray aman-dreny. Firy manao misy nge manao an'izany. Tena tsy mifady trovana mihitsy. Eo amin'izao tontolo izao misy zany fomba fanao zany. Andininy 10. Ary ny lehilahy mijangajanga amin'ny vadin'olona dia izay mijangajanga amin'ny vadiny namany atao maty tokoa. Na ny mila na ny ilaina ozy izy. Misy izany. Firy ny mpangalatra vadin'olona. Dia andininy 7:20. Jereo tsara ny zavatra teneniny eo.
raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy dia efa nanao favetavetana izy roa lahy atao maty tokoa izy ny rano dia ho aminy any raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy zany fomba misy eo amin'izao tontolo izao zany. 5 zavatra matoy zavatra tenenin'ny baiboly dia misy zany zavatra zany. Raha misy lehilahy mandry amin'ny biby dia atao maty tokoa izy ary ilay biby dia ho vonoinareo koa atao maty izy raha manao an'izany zavatra zany. Dia efa hitantsika teo raha misy lehilahy maka ny vadiny ralahiny izy sy zavatra maro samihafa ihany koa zany. Jereo tsara ny andy 920 amin'ny toko 720 ohatrany misy koa amin'ny toko 720 920 aza homana zavatra misy raha ohatra hoe mihinana boudin io ianao zavatra raha nge zany hohaninao zany hohanin'izany pian'izao tontolo izao zany zavatra misy raha zany. Ny soratra masina rehefa hoe mihinana enomby dia alatsa-dra iny omby iny zay iny vao azonao hoe azo hohanina zany iny. Amin'izao fotoana zao ianao ary raha pitipitana masina dia tifirina ny pistolet ny omby dia maty par électrification zany raha zay azo ilazana anazy. Zany hoe maty ny courant zany le omby na ihany koa le hoe étouffena seporina le omby dia maty dia ny rany zany tsy nilatsaka tamina fatazy. Fa rehefa mamono biby zany ianao anatin'ny baiboly dia zao alatsaka ny rany aminona anazy satria tsy azo hohanina miaraka amin'ny rany ny biby. Aza homana zavatra misy raha, aza manao skidina manandro izy firifiry ny manao skidy sy manandro. Oviana zao amin'ny télé eo maheno resaka raha mba manaraka vaovao antsika miresaka hoe foot zany dia le joueur ny équipe de France reo dia ozy le affaire Pogba zay ny malaza amin'izao fotoana zao dia hoe le rahalahin'ny Pogba nilaza fa hoe nakamarabo ny Pogba amelezana Mbappé dia zay no nahatonga ny Mbappé tsy nafaty baolina tamin'ile nisy match anankiray zay tsy fantatra hoe inona moa zany marabo zany piskidy ange zany manandro ianao zany. Zay le teneny andiny fa aza mamoana zavatra misy raha izy aza manao skidy na manandro dia teneny aza manao skidy na manandro. Dia mijery andro reny rehefa andefana tsy afaka anaovana any androany fa alakôsy tsy haiko tsomono tsika angamba tena mahay le fombafomba. Le hoe talata-grobaka sy ny karazany reny ohatra tsy azo andevenana tsy azo anaovana mariazy na tsy fantatro tsony tsy haiko. Manandro ange zany tsika zanak'Andriamanitra ka miteny an'izany fa mbola rarana ihany koa ry zany fomba fanao maro samihafa reny ange resaka magie sy ny zavatra maro samihafa mbola ho hitantsika moa zany fa fanaon'izao tontolo izao zany dia vokatra n'izany no nandringanana zany an'ireny firenena ireny. Ohatra vitsivitsy zany reo hitantsika zany fa tsy ary voatenintsika daholo moa zany izy rehetra izany. 520 mbola teneny aza mampijangajanga ny zanaka o vavy hampaloto azy fa andreo hijangajanga ny tany ka ho feno fahavetavetana. Fa jereo fa zany ange zavatra misy any Anosibe any ankizy kely Madagasikara resahana eto tsy zavatra foroniko zany fa za mba mijery télé dia hitako eo reportage aty andafiny hitako an'izany. Ankizy dia maninona mbola vao tsy ampy 9 taona dia amin'ny alina mandeha mivary teny ery satria any le feno vazaha dia lasa mivary tena amin'ny vazaha. Dia rehefa atao reportage ny dadany dia ozy le dadany manao hoe ny alo ny zanako le mba tiako le mba miaraka amin'le vazaha reny fa le vazaha reo mantsy manam-bola foana reo dia efa mba mandefa vola amiko izy dia ora olona mampijangajanga ny zanako ange ianao amin'izany lalaovon'ny vazaha fotsiny ange. Dia zany maloto ange ny tany vokatra n'izany mampijangajanga ny zanako ao izy. Andininy fa 130. Inona zavatra teneny eo 130? Aza mivily anaraka zay manao azy ho tsinjin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana ahaloto anareo aminy izao Jehovah Andriamanitra reo. Aza mivily anaraka zay manao azy ho tsinjin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana ahaloto anareo aminy ozy izy fa izao ny Jehovah Andriamanitra reo.
zany ny zavatra misy loza nge zany raha olona de io le zavatra misy zany nataon'ireo firenenareo izy eo amin'le 17 eo amin'le toko fa 8 nyvakitsika teo iny maranantsika azy 17 sy ny 8 de izy fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompon-tany izay talohanareo ka dia naloto ny tany mba tsy andotonareo ny tany ka tsy andoavany anareo tahaka ny nandoavan'ny firenena izay talohanareo. Izao zavatra sartionany ireo zavatra miteneniko teo fa be dia be izy io tsara voatanisa-tsika eo fa io zany le hoe fomba fanaony izao tontolo izao ny fanaony zany sy ny fombany ara-pivavahana dia ireo zany no maniny no mandoto ny tany ireo zany ka izany ozy izy no nandoavan'ny tany azy ireo izy izy zay talohanareo ary aza manao an'izany ozy izy fa manjary andohanareo ihany koa ny tany tsy izany no miteny an'izany miarana makitsika teo dia inona zany no tokony ataontsika zanak'Andriamanitra zany mikasika ny zavatra zay inona ny tokony ho tandremantsika raha milasitsika fa kristianina ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny ary ny fitsipiny manaraka ny tenintsika fa tsy manaraka ny fanaony zao tontolo zao sy ny fomba fanaony zay no lesika tamin'ity an'ity toizantsika indray zay amin'ny manaraka zany vavakantsika ray tomporay masina sy tsara indrindro misaotranao zahay raha mbola afaka niara-ny anatra amin'ny teninao sy nandinika izany manamasinana irainy amin'ny teninao ny fahamarinana dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io halleloia amen. Manao velomantsika rehetra dia tahin'Andriamanitra daholo toizantsika indray zay leson'izay manaraka bye bye.